Ini tuh akhir nacan fira panas sekali kan naran tuh gua apa itu foto itu apa banget di lanatsin ya latsinnya satu nyatu di lanatsin di zova tadi mata suara tram saya nawan bel betina versa cita aja le tanah nyud na kuala kini na nyud na lasan so decision lah otan transmission le tiu ya kizai pamsa kan tuh na pidatane na pakai itu sama tarik sih kan daerah banglo kan apa secara versus jadi Raya mendekat na, nomor itu di kota Nadeo, nomor itu kami sudah kerja karena mereka benar di kota seluruh di luar Kiev darah, ini lagi dah senjata nama nu kan mati, orang macam zaman Kiev darah sama di kota seluruh, saya mana kari batu kuno tu ya apa? Desa jadi lu vadi, jadi dia azam vadi dari kalau udah kami si resa kayak pada orang yang figuran darah figuran itu jadi vadi indah kini dia dah bisa tu nyatanya, orang kan cawan atas lewe fitam, fitam tu dapat tambah sangat, nu jantin dari apa na nuatnya. Anavantsika izao fampifanana izao mba ahafahantsika manavaoatrany ny asa fanompona na eo anivon'ny fianakaviana zany eo anivon'ny fiangonana eny eo anivon'ny fiarahamonina rato ihany koa tsarovy mandrakariva fa amitsika efitsika emma ny atsika ny fivavahana tsy mbo hoe ara-panady any am-piangonana fa tena hoe tsika mijoro amin'ny mahavavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina zany indrindra ny mahadiakona mahalolona mahatompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana dia tokony ho tazana ombieny amin'izay rehetra ataontsika eo anivon'ny fiarahamonina fa olon'ny Kristy sika ary mpanompon'Andriamanitra nandeha riavana ho jerentsika ny hoe dekona sy loolona mpanompo mahatoky maefa be amin'ny fanompona dekona sy loolona mpanompo mahatoky maefa be amin'ny fanompona azosika atao koa io hoe mpihevi-draharaha mpanompo mahatoky maefa be amin'ny fanompona azosika atao ihany koa ny hoe vadin'ny mpihevi-draharaha na vadin'ny dekona sy ny loolona maefa be amin'ny asa fanompona dekona sy loolona maefa be amin'ny asa fanompona andeha aloha jerentsika riavana misy aretina pahazo ny olombo fidy eo anivon'ny fiangonana inona avy zany aretina zany ny aretina voalohany dity raha vao vita ny fifidianana amin'le tao mpifidianana iny dia mafana fo ary miredareda dia manontany amin'ny pastera foana inona indray ny asa atao satria vaovao vao fidy ary dia manana fanantenana tokoa ny hoe nofidin'ny tompo manokana eo an-tanana zany dia zao rehefa mandalo taona anankiray dia me mangatsika sy me malaina indray asa ny mahatonga an'izany fa ohatrany hoe mahazo atsika mpiara-manaopy eo anivon'ny fiangonana mihitsy zany mandalo taona anankiray tsika dia me mangatsika rehefa tonga ny taona fahatelo dia ampahazarana sisa nitrehina an'le asa fa tsy tahaka le hafanaham-po tany ambolohany tsoa ny asa natsapanareo zany natsapanareo fa nanotandrina zany tratran'izany fa tsy tao imasonareo ary ny fahaefatra rehefa mbiakaiky indray ny tao-panavaozana manomboka miredareda indray ohatranareo mivory ty zao fa nyeritaontsika manomboka anavany listra sy fidindray dia mireda tsy maintsy makany mataso satria iofany dia mendrandra sady le hoe tao-panavaozana sao dia anareo nytoy an'le sao ao daholo le sao tsy lany sao tsy hitan'ny olona sao sisy fa misy aza zany olona tonga tampotampoka zany hatramin'ny ela be izy tsy hita rehefa kaiky ny fifidianana ty izy tonga tampoka ary ohatran'ireny olona anao zavatra reny eo anivon'ny fiangonana zany rehetra zany riavana ny anton'izao fifanana zao mba ialatsika amin'izany dia konina sy le olona mpanompo mahatoky maefa be amin'ny asa fanompona inona ary ny vahaolana ho fanarenantsika izany lesoka rehetra eo anivon'ny fiangonana zany ny fiorenanao amin'ny tenin'Andriamanitra zay ny vahaolana voalohany ary ny vahaolana faharoa dia izao ny fiverenana andalina indray ny fanekena efa natao reo anakiroro ihany no raisitsika ao anatin'le hoe vahaolana anarenantsika ny lesoka ny fiorenanao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiverenana andalina indray ny fanekena efa natao manao anaro ny fanambaran'ny soratra masina eo anatrehany zany andeha ho jerentsika riavana ny mahampanompo mahatoky ara-tsoratra masina io hoe mpanompo mahatoky io dia tsy toetra voajanahary tao amin'ny olona akory izy io fa toetra n'Andriamanitra izy io ary nafindrany sy narafiny amin'ny olona zay nofidiny hanompo azy ao amin'Andriamanitra zany le hoe mahatoky fa tsy ny olona ny mahatoky ary rehefa nofidiny ny olona anankiray dia Andriamanitra ny mandrafitra azy io amin'ny olona zay nofidiny hoy ny soratra masina ao amin'ny Deutéronomia 7:7 ko aoko fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky zay mitandrina fanekena sy faminram-po amin'izay ty azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandiby io Andriamanitra io zany dia Andriamanitra mahatoky ary zay le resakantsika hoe tsy misy olona mahatoky fa Andriamanitra no mahatoky
ary teo jerentsika ty Deutéronome toko fafito andininy fahasivy ty inona avy ireo toetra n'Andriamanitra ambara ao anatin'ny Deutéronome toko fafito ny andininy fahasivy eo hita mibaribary eo ary amin'ny andininy vao manomboka amin'ny andininy hoe Andriamanitra mahatoky hita ao ihany koa amin'ilay hoe Andriamanitra mahatoky dia Andriamanitra tsy mivadika amin'ny taranaka nofidiny raha miresaka tsika hoe Andriamanitra tsy mivadika amin'ny taranaka nofidiny dia ny zanak'Israely no tiana ambara ao anatin'izany Andriamanitra zany tsy mba mivadika Andriamanitra mihazona tsara ny fanekeny dia ireo anankitelo ireo zany zao mifamatotra ireo ary tsy azo zarahana mahatoky manaiky ary voafidy nofidin'Andriamanitra ny fifidianana mifamatotra amin'ny fanekena ary ny fanekena mifamatotra amin'ilay hoe mahatoky eo andanin'izany Andriamanitra manao fanekena dia Andriamanitra mamindra fo ary eo Andriamanitra mamindra fo io dia Andriamanitra mitandrina ny teny nambarany zany toetra n'Andriamanitra zany dia mila saintsaintsika sy everitsika fa raha ohatra Andriamanitra ka mifidy mpanompo mahatoky dia ireo toetra n'Andriamanitra ireo no tiany harafitra ao amin'ny olona takina amin'ny olona fitiavana fitandremana ny didiny ny hevitry ny teny hoe mahatoky ary ndeha ho jerentsika misy heviny anankiroa izy io ny heviny voalohany mahatoky dia avy amin'ny matoa-teny hebreo hoe amanina io teny hoe mahatoky io ampiasainy io teny hoe amanina io entina ilazana ny toetran'olona tsy mba mivadibadikevitra izany hoe mitandra ny teniny izay nekeny dia tanterahiny eto zany dia Andriamanitra no hiaran'ny asa sady mpanao ny asa sady hiaran'ny asa izy mpanao ny asa ary zany no irasahana azy hoe ny mahatoky dia izy Andriamanitra ny heviny zany dia zao tsy mijanona fotsiny eo amin'io hoe mahatoky izy fa mitatra ny hevitry ny teny ka azo lazaina hoe fianteherana fiankinana azo antoka Andriamanitra eto ny teny anankiroa dia mifampiankina ny hoe amenna sy ny amanina eto zany dia le hoe olona tsy mba mivadibadikevitra no tiana ambara amin'izany ny amenna kosa isaky ny avy mivavaka tsika ka manao amenna dia ny hoe marina tsy azo ozongozonina zay nambarako teo dikan'izany mifamatotra ireo teny ireo raha ohatra zany ka sotomontsika ny hevitra eto izao Andriamanitra mahatoky dia mira Andriamanitra mitana ny teniny Andriamanitra azo iankinana Andriamanitra azo ianteherana Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekeny ny hevitry ny teny hoe mahatoky faharoa dia izao mahatoky dia mitovy dika amin'ny hoe tena izy andaotsika da resaka teratera amin'ny teny finantsay hoe vrai marina tsy mety diso zay zany ny hoe mahatoky Andriamanitra tena izy zany Andriamanitra mahatoky fa tsy Andriamanitra mitovy amin'ny sampy Andriamanitra tsy azo alahatra saranga amin'ny zavatra ohatra hoe alahatritsika amin'ny vato na hazo na fasana na rano sy ny sisa Andriamanitra zany tsy azo alahatra amin'ireny satria izy mahatoky Andriamanitra be voninahitra sy mahatahotra ilay Andriamanitra mahatoky tokony ataontsika an-tsaina mandrakariva zany fa ilay Andriamanitra mahatahotra dia Andriamanitra be voninahitra ary mahatoky ao amin'ilay Deutéronome toko fafito ny andininy fahasivy raha ohatra ka jerentsika ny teny fototra dia Elohim manao ampiasainy eo raha dika tsika amin'ny teny gasy zany dia hoe ny tompo Andriamanitra ampiasainy ho tompo entiny ilazana inona avy rehefa milaza Andriamanitra tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka zany hoe rehefa tia ilaza le fiandrianan'Andriamanitra zany dia ampiasainy hoe tompo izy ny mpanjaka ny mpanjaka izy ny tompo ampiasaina koa io tompo ilazan'le Andriamanitra mentrim-panajana ary ampiasainy io tompo ilazana Andriamanitra masina sy sarotom-boninahitra ka mandevony zay rehetra manosoosony fahalehibiazany ary raha misomary mijery ny baiboly sika zany na tonga misesy sarotava raha vao mirehitra ny roa memika ny fanaritava tamin'Andriamanitra izy satria zay mifanatrika amin'Andriamanitra masina dia levona sy motsamotsana ary zany na tonga ny misesy isarotava ary zany no maha izy azy ilay Andriamanitra mahatoky fitiantsika le izy le Andriamanitra mahatoky zany dia Andriamanitra tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka mendrim-pidarana mendrikaja masina ary tena sarotom-boninahitra ho an'izay rehetra manosiosy ny fahalehibiazany amin'ny fomba manahoana ary no ambolen'Andriamanitra zany toetra zany amin'ny olona nofidiny tsika manko teo miteny hoe ny mahatoky dia Andriamanitra ihany ka raha tian'Andriamanitra ny olona hatoky dia zao Andriamanitra mihitsy zany no mamboly toetra io ao anatin'izay olona nofidiny dia ametraka fanontaniantsika amin'ny fomba manao ahoana ary no ambolen'Andriamanitra an'io ao amin'ny olona ambolena ny voambolana ampiasaintsika satria zao ny ambolena dia azongotana fa tsy hoe maniry eo foana ary zany mahatonga tsika hitandrina
raha mpanompo voafidy isika ny voalohany ary de ty amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana zay no ametrahana ilay toetra mahatoky ao amin'ny olona anankiray ny faharody zao amin'ny alalan'ny asa ny fanamasina no ametrahana ilay toetra mahatoky ao amin'ny olona ary ny fahatelo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no ametrahana ilay toetra mahatoky ao amin'ny olona raha miresaka tsika hoe amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana de zao ny fametrahan-tanana de ety manambara fa Andriamanitra manome fahefana Andriamanitra miombona sy miray amin'ny olona zany dika le fametrahan-tanana ka rehefa metrahan-tanana ny olona kiray de saina iray sy vava iray amin'Andriamanitra ny olona ametrahan-tanana iny zay ny hevitry ny fametrahan-tanana sady manome fahefana zany Andriamanitra ny miombona ao anatin'le olona ametrahan-tanana amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina izay nametrahan-tanana de nandray ny fanahy masina hitatsika zany amin'ny asan'ny apôstôly toko valo andeny fafito ambin'ny folo izay misonatsona di nasiana tombo-kase tamin'ny alalan'ny fanahy masina araky ny teny fikasana hitatsika zany amin'ny asan'ny soratry Paoly Efesianina toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo raha miresaka sika amin'ny alalan'ny teny de zao ny tenin'Andriamanitra ny tianambara amin'izany ka teny pahary ny tenin'Andriamanitra teny manovo zay antefany ny tenin'Andriamanitra hitatsika zany any amin'ny Genesisy toko voalohany tamin'ny aren'Andriamanitra zao tontolo zao sy ny manaraka ary zay natony ilazana zany fa ao anatin'le hoe mpanompo mahatoky de Andriamanitra ny manova ny olona hatoky de amin'ny alalan'ireo fomba reo fametrahan-tanana asan'ny fanahy masina ary amin'ny alalan'ny teniny ary zao mitsarovy ry havana amintsika protestanta de ny tenin'Andriamanitra no ambony indrindra satria ny tenin'Andriamanitra no any afaka manova atsika ho tena tonga miendrika amin'ny fihetsony ary miendrika no mahampanopin'Andriamanitra ndao ampiaritsika ary zay rehetra voalaza araka ny nambarantsika teo zay ny voalohany Andriamanitra mahatoky de mifanandrify indrindra amin'le hoe mpanompo mahatoky tsika mantsy ny teny hoe rehefa metrahan-tanana le olona misy ny asan'ny fanahy masina mihaino ny tenin'Andriamanitra izy de mifindra ho azy any amin'le olona ny toetra tsara n'Andriamanitra ary zany mahatonga atsika andahatra anankiroa eto hoe Andriamanitra mahatoky mpanompo mahatoky raha miresaka Andriamanitra mahatoky tsika de zao Andriamanitra mitandrina fanekena araka nitatsika tamin'le Deutéronome teo ary raha miresaka mpanompo mahatoky koa sika de zao mpanompo miorina amin'ny fanekena sika zany raha manompo an'Andriamanitra atson'Andriamanitra tsy maintsy manao fanekena tsika fa tsy vitany fotsiny hoe za an'olo tena de zao tsy vitany hoe za anao dekona de eny ary raisina dekona anao fa misy fanekena atao ao hatramin'le hoe sakramentany batisa misy fanekena atao ao na inona anylorantsika tena ho anivon'ny fiangonana de misy fanekena ka raha mitandrina ny fanekena Andriamanitra isika mpanompony tsy maintsy miorina ao anatin'ilay fanekena Andriamanitra tia miara-miasa amin'ny olona ny mpanompo kosa de mpiara-miasa ary miara-miasa raha ohatra zany Andriamanitra ka nan'olo tena hiara-iasa amin'ny olona isika mpiara-manompo rehetra de mahay miara-miasa Andriamanitra maneno voninahiny ary ao anatin'izany raha ohatra ka mpanompo mahatoky ianao miorina tsara amin'ny fanekena ianao mpanompo miara-miasa ianao de sehoan'ny voninahitr' Andriamanitra ny fiainam-panompoana ary reo rehetrarehetra reo ry havana no fatora ny fifidianana sy ny fanokanana de tokony ho azontsika tsaina zany hoe rehefa natokana odekona natokana oloolona ary nofidina ho mpihevitra raha de ny raisy tanana tao am-piangonana ary nomena anjara manokana anjara fanompoana de le toetra n'Andriamanitra mihitsy ny lasa mifindra ao amin'ny olona zay voafidy andeha ho jerentsika ary noho izany misy takina amintsika reto izay tia efa be amin'ny asa fanompoana dia voalohany mitana tsara ny fanekena efa nataony sy nambarany faharoa mitana ny teniny sy ny heviny ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana ary ny fahatelo manaja ny hafa le hoe fanajana ny hafa eo zany de zao hevitra asa ty fiangonana ka ilay toetra tsara ao amin'Andriamanitra no aseho amin'ny fifandraisana amin'ny hafa ao anatin'ny asa rehetra zay ho tanterahana eo anatreny zany indrindra raha miresaka tsika hoe mitana tsara ny fanekena efa nataony sy nambarany ny mpanompo mahatoky efa be amin'ny asan'ny tompo de zao le fiainam-panany ty nambara am'zany hoe mitana tsara ny fanekeny zany eo koa ny fiainam-panompona ary eo ny fiainan'ny ankonana io le resantsika hoe famatotra trano zay nentsonantsika eo anivon'ny fiangonana sy ny ankonana sy ny fijoroantsika vavolombelona eo anivon'ny ankonana sy eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa raha miresaka tsika hoe ny mitana ny teniny sy ny heviny fampandrosoana ny fiangonana de zao tsy hipiroa teny satria Andriamanitra manatanteraka sy miorina amin'izay nambarany de tahaka zany koa ny mpanompony zay nofidiny tsy mba piroa teny fa manatanteraka izay nambarany manaja ny hafa hevitra asa ty fiangonana zany hoe manaja ny hevitra tapaky ny maro mandefitra amin'ny hevitra tapaky ny maro ary mandefitra amin'ny hevitry ny tena tsy nekeny ny be sy ny maro zay zany ny tokony ho izy ty ao anatin'ilay
fiaraha-manompo. Faefatra, mitana tsara ny andraikitra nankinina taminy. Fieverana ny asan'ny fiangonana amin'ny mampihevitra rany resantsika eto. Fanatanterahana ny asan'ny fiangonana, fandaminan-draharaha ary ho nama mampitandrina sy mpiara-miasa aminy. Zay zany le fanekenana ataotsika. Manao fampiarana zany zao tsika hoe ahoana ny mahampanompo mahatoky ny mpanompo anankiray rehefa nametrahan'Andriamanitra, nafindran'Andriamanitra tao amin'le olona ny toetrany, tao amin'le mpanompo nofidiny ny toetrany, dia mahatana tsara ny andraikiny zany le olona voafidy. Na eo amin'ny fiheveran-draharaha, fanatanterahana ny asan'ny fiangonana, fandaminan-draharaha, ho nama mampitandrina sy mpiara-miasa aminy. Raha miresaka tsika hoe fiheveran-draharaha ny fiangonana dia izao: mpihevin-draharaha ianao dia tsarovy, fa rehefa tsy eo ianao dia misy zany ny asa tsy vita. Indraindray manko rehefa ao anatin'ilay fiheveran-draharaha dia ozy sasany hoe ny anina ve tsy ho ao na tsy tonga any aza. Fa matoa ianao no vidin'Andriamanitra ao anatin'ny fiheveran-draharaha dia misy dikany. Tahaka ny ratsan-tanana, tahaka atsika olombelona io fiheveran-draharaha io. Rehefa tsy ao ny tanana tsy mahavita azy ny tongotra, rehefa tsy ao ny tongotra tsy mahavita azy ny tanana, rehefa tsy ao ny sofina tsisy ilanany maso sy ny sisy ny zavatra rehetra momba ny tena zany dia tena ilaina avokoa mpiara-miasa ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Ary zay no mahatonga tsy mpihevin-draharaha tsy maintsy ilaina ao anatin'ny fahatongavana amin'ny fiheveran-draharaha ny fiangonana. Fanatanterahana ny asan'ny fiangonana, anao vaindon-draharaha ny asa iombolana sady hitaizan'ny kristianina hiatrika izany. Eo somary sarosarotra kely, faneken'ny dekona sy ny loolona mihitsy ny hoe anao vaindon-draharaha ny asa iombonana. Fa ny zava-misy ry havana ato anatin'ny FJKM, tsika rehetra miara-mahita arakaraka ny iombonana ny tsisiny ny asa vita. Andeha ataotsika resaka aty amin'ny fitandremana. Ny fitandremana anankiray raha anao tilikambo, tena vitany io fa tsy mila fanampiana izy ary tena mavelatra ny kristianina. Fa raha ny foibe FJKM nanao tilikambo, sahirana mihitsy mitady olona hoe aiza ny komity, aiza ny vola sy ny sisa. Ary zany mahatonga antsika hiteny hoe arakaraka ny iombonana no misy ny fahabangana eo amin'ny asa. Ary dia tokony ho foanantsika zany toe-tsaina sy fomba mamoehatra eo anivon'ny tsy fampandrosoana ny fiangonana zany ka anao vaindon-draharaha ny asa iombonana ny velantsika. Raha ohatra zany tsika ka mametraka ny tenantsika hoe kristianiny FJKM, tompony andraikitra FJKM, dia tokony hijery ny any ivelany miditra ty anatiny. Zay ny tokony ho fandehan'ny raharaha, fa tsy ny hoe ataoko aloha zay atsaratsara fa rehefa vitany dia mijery ny any ivelany tsy mbizay zany. Fa amin'Andriamanitra tsy nijery ny voninahiny izy fa ty izao sy tontolo zao ty nijereny zany hoe ny any ivelany aloha. Dikan'izany ataotsika vaindon-draharaha ry havana ny asa iombolana ny velany. Anao zay andavirariny ny fiangonana ny adidiny rehetra arabola. Raha miresaka dekona sy lolona tsika dia mpihevin-draharaha dia ny fomba fiteny malagasy hoe vilany misarona atao misy hena, asa nazonareo ny tiano resahana amin'izany. Satria indraindray andao hoe akisavakaratra ny mpandray raha tsy ny dekona sy lolona ny tena taratara indrindra ao anatin'ny fanefanana zany indraindray. Ary zany toe-javatra zany no tsy mampandeha ny asan'ny fiangonana ka tokony hialantsika. Anao anjay andavararina dia didy rehetra arabola eo anivon'ny fiangonana. Tsy isika ato anatin'ny fiheveran-draharaha na isika eo anivon'ny dekona sy ny lolona mihitsy zany no andeha anatsatso ny hevitra zay efa nylanin'ny mpihevin-draharaha any amin'ny vahoaka kristianina ka hiteny manao hoe aza manao anio fa tsy mety io. Zay tamin'io efa niteny hoe tsy mety fa mbola nisisika ny tapahan'ny mpihevin-draharaha ihany. Tsy fanao tsika zany dia manaja ary manatanteraka ny hevitra tapaka voninahitr'Andriamanitra ry havana. Eo amin'ilay fandaminan-draharaha, ny fandaminan-draharaha tiano resahana eto zany dia zao: fandavirariana ny fanompoam-pivavahana ny tiano resahana ao anatin'izany. Ka ny dekona sy ny loolona manokana dia manana andraikitra. Ity koa aloha ny tsara marihina. Indraindray manko ny hoe loolona indraindray dia nieritreretin'ny olona hoe retirety izy zany ny mahadekona azy dia efa misotro ronono miandriandry fanterana sisa dia tsisy eo atao ntsony anatin'ny mahaloolona. Fa ny tsarovy ry havana fa izao ny mahaloolona indrindra ny tena atao hoe raha ohatra ka tsorontsika ao anatin'ny fiterenana dia hoe mpitandrina latsaka fefany ankambany loolona. Satria efa manakaikaiky ny tena mahampitandrina ny asan'ny loolona. Ka tokony tsika tsy hiteny manao hoe efa antitra fa izao. Raha mbola misy aina nomen'ny tompo anao, manana aina anao mbola matanjaka tanterao ny safanipony ry havana ho amin'ny fandavirarina ny fanompoam-pivavahana. Sika dekona koa tahaka izany. Ny fanompoam-pivavahana eo anivon'ny fiangonana matoa lavirary sy tanteraka dia dekona miasa tsara ary ny dekona mifofotra amin'ny fandaminana. Fa rehefa ny dekona ny tsy lavirary ny asa ataony dia manahirana. Pasteur miarso moa tsy haiko na mitovy amiko na tsy mitovy amiko za rehefa eny ambony pilipitraka ao anatin'ny toriteny ohatra. Ny dekona sy ny olona tsy mampangina olona mitabataba na misy azakely ny tomanonony dia tsy navoakany dia manahirana mihitsy ny teny ery amin'ny pilipitra hoe mba hito mivoaka ny zaza ry havana.
tokony ho anjarantsika dekona sy ny olona ny zavatra bitika tahaka izany indrindra ny fandaminana maro samihafa raha misy ny tsy fetezana sonorisation dia tokony sika no mitenany tompony andraikitra ny amin'izany hoe makarary sofina manelingelina fa ao anatin'ny tranon'andriamanitra zany dia tokony tsy hisy mihitsy ny hoe fanelingelenana na isy zavatra hafa tsy ampifantoka ny olona fandavararina ny fampapavahana zay ny fandavararina ny fampapavahana ho na mampitandrina so mpiara-miasa aminy matetika ao anatin'ny mahadekona sy ny olona dia tsy misy aty aminareo moa izy ity fa any amin'ny toerana hafany rehefa lany dekona sy olona izy dia ny zavatra ataony voalohany dia ozy hoe ataoko mihitsy zay sanaovan'ny pastera zay tiany atao ato anatin'ity fiangonana ity voatra ny anazy ny fiangonana ny idiran'ny mpihevitra raha zany dia ibahana la hevitra hoentina mpitandrina hoentina mampandroso amin'ny fiangonana amin'ny lafiny anankiray koa indraindray rehefa misy ndeha ataoko hoe dekona na olona tena mifanakaiky amin'ny mpitandrina miara-miasa tsara mpitandrina dia ozy ny olona hoe reny ny ekipan'ny pastera fa tsy misy zany ekipan'ny pastera zany ampiangonana fa ny ekipan'ny pastera dia ny dekona sy ny olona voafidy rehetra ao anatin'ny fiangonana ary tokony miara-miasa tsika ao anatin'izany mba ampandrosona ny fiangonana fazasiana hoe ekipa ao anatin'le ito fa saina iray sy vava iray no raha ntsika mankalaza an'andriamanitra rainy jesosy kristy tombontsika fitanana tsara ny fanekena natao sy nambara io zany mba jerentsika kely ny hoe manahoana moa zany fiainam-panimpona ary fiainam-pianakaviana sy ny fiainan'ny ankonana zany raha miresaka fiainam-panatsika ryavana dia zao azadiny ny fiainam-bavaka ny atao hoe fiainam-bavaka dia tsy liany am-piangonana ihany fa ao atokantranao mihitsy isika no resy lahatra hoe raha tsy mivavaka sy miombona amin'ny tompo isika dia ohatrany hoe tsy lavirary ny fiainantsika dikan'izany ny sika rehetra zany dia tokony hitarika ny olona ny ankonana ny fiangonana ho ty fiainam-bavaka famakina soratra masina fanekena nataotsika izany amaky soratra masina ao anatin'la liturgia moa araka zay azo atao fa tokony esoriny araka zay azo atao fa tokony atao hoe tsy maintsy mamaky soratra masina no izy satria io dia sakafo ivelomantsika sy ainantsika isan'andro ary zara sy ampiasa ny soratra masina zany hoe isika dekona sy olona zany dia manana andraikitra izara dia ampiasa soratra masina fa ny olana dia ity ataotsika ahoana moa no mizara nefa tsika tsy mahay misy ilana fahaizana manko ny fizarana misy fiofanana tsy maintsy atao noho izany manentana atsika voalohany hiditra setela ny tsika ao atanatin'ny efitsika ema zao efa mivelatra be mihitsy amin'le hoe manofana ny lahika ho amin'ny asa fitorena filazany tsara manasa atsika hiditra ao anatin'ny sefala ary manasa atsika hiditra amin'ny sekoly ambony momba ny teolojia satria ny efitsika ema zao dia efa mandavarary ihany koa ny hoe ny lahika ihany koa dia afaka manaraka fampianarana ambony momba ny teolojia eo anivon'ny faculté de théologie ambatiny akanga dia aza misalasala ry havana fa tena tsara ary tena ilaintsika ny fidirana amin'ireny sehatra mpanofanana maro samihafa reny mba afahantsika manatanteraka le fanekena hoe izara sy ampiasa ny soratra masina amin'ny hafa fiainam-panompona fandavarariana ny fampopivavahana araka ny efa nambara teo tsy tokony tena tsy hisy zany hoe dekona ndray ny tara ny anahy manokana dia mibraon'ny fiangonana mihitsy ny tara lava ato aminareo mibraon'ny fiangonana tsy mety tara mihitsy fa efa eny ambony pilipitra ianao efa mitarika fotoana vita mivavaka fiderana voalohany rendry zareo zahay vao miakanjo re ambany tilikambo dia mieritreritra anao anatin'izany hoe fa ahoana moa zany hoe fandavarariana amin'ny fampapavahana ny anay manokana dia nasiana hoe asiana fiaraha-mivavaka ny dekona sy ny olona melohany famerahana latabatra eny latabatra masina metahana ny fanaka rehetra dia andao asiana fiaraha-mivavaka fa hatrantsika miteny zao hoe fa trany amin'ny telo taona lasa nanofana tarika anankiray ao anatin'ny dekona mba manantanteraka zany ary zay le resahana efa akaiky ny fifidianana dia anao daholo ry zareo tsika zany aoka tsy hanao an'izany fa tena hoe andesika mba tena iova ao anatin'le fiainam-panompona mba lavirary ny fanomponan'andriamanitra fampahirezana ny kristianina sy famangina io dia andrasan'ny dekona ny mpitandriny mandrakariva pastera tsy mamanga mihitsy fa tena adidy sy andraikitra ny dekona zany ry havana satria zay ny nangalana dekona tsy efa ny asa raha tsy misy ny dekona sy ny olona mpiara-miasa hitina manatanteraka zany akory tsy midika hoe tsy mamanga mihitsy pastera fa rehefa misy ny fotoana zay tsy afahan'ny mpitandrina tokony aloha laharany tsika mampaheriny kristianina any anivony nisy tokantrano any ary tena fiainam-panompona andrasana amintsika zao fiatrehana fiofanana zao dia oka tsy tahaka an'ilay tentsika teny aloha hoe akaiky anay fifidianana dia tonga sy présent daholo ny rehetrarehetra fa tena hoe ilaina le fiofanana satria te hivoatritsika te hiofitsika amin'ny asa-panompona ny tompo raha miresaka fiankonana tsika ry havana fanekena nataotsika ny hoe hitandrina ny ankonana ho amin'ny fahazotoana ho amin'ny fanompona an'andriamanitra tsy ny dekona ihany zany mazoto amin'ny fiatrehana fanompona
fa ny vadinao, ny zanakao, ny zafinao, ny fiankonanao dia tokony anana fahazotoana eo anivon'ny fiainam-panompona. Mitandrina ny ankonana ho marika alain'ny fiangonana tahaka ao anatin'ny fanompona zany a. Tsy eto aminareo ty resako ty ary tsy ao aminay ihany koa fa zava-misy ato anatin'ny sahany FJKM. Mpitandrina indray ny resako eto fa tsy diakonina tsony. Mpitandrina mpiara-miasa nankalaza ny 70 taona nampitandrina izy dia ny manahirana ny mieritreritra ilay hoe 70 taona nampitandrina andeha mpitandrina fa ny zanany lahy dia manao kavinila, ny zanany vavy dia manao fotsy volo be litan'ireo le mandoko volo reny dia le misy le tatouage sy ny sisa dia lasa saina ianao mieritreritra hoe 30 taona nampona nefa tsy niova ny tao an-trano. Asa nazonareo asitsika ny tianao resahana ary zany ny tokony tsy anaovantsika ankamena ny hoe mba jerena ny ankonany ao amin'ny asa fanompona fa indraindray dia reny ankonantsika ireny ny filazantsarany olona eo anivon'ny fiangonana. Karaha misy zavatra ataontsika anatin'ny fiangonana ka mafana fotsika ny fitariana dia tsarain'ny olona avy hatrany hoe tsy mivady aman-janaka ao sy ny zanaka ao aza tsy hitanao korotro zany teneninao nefa adiditsika mihitsy no mitaiza sy mananatra kristianina ary zany ry havana no tsy maintsy erisontsika ao amin'izao fiofanana zao mba iverenantsika indray ny hoe ay tena misy andraikitra maro ao anatin'le hoe mpanompo mahatoky ary farany dia zao fijoroana vavolombelona eo amin'izay eo ivelany tsy ao anivon'ny tokantranonao ihany tsy ao anatin'ity fiangonana ihany fa amin'izay rehetra ataontsika ao anivon'ny ivelany dia mpanompon'Andriamanitra tsika ako kijoro ho vavolombelona amin'izany. Dia koa sy ny olona mpanompo mahatoky maefa be amin'ny fanompona ny filamatra ry havana dia ity ny mpanompo mahatoky arak'izay nampianaran'i Jesosy zay ny filamatra ho antsika. Ity filazantsara araka ny Luka 12 andininy 27 ity dia hitantaran'i Jesosy indrindra ny mpianany hoe misy mpanompo anankiray nametraka mpanompo tao an-trano izy dia io mpanompo io misy sefony le mpanompo ny ao an-trano zany dia io natao hoe mpanompo mpitarika ny mpanompo rehetra dia nametrahan'lay mpanompo raha lay tompony raharaha io mpanompon'io hoe tandremo tsara ny fananana tandremo tsara ny mpanompo dia zao ny tenin'i Jesosy hoe iza moa no mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina izay no tendren'ny tompony ifen'ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoany. Ny tia nambara amin'izany dia zao na tsy eo azy amin'ny tompony ilay tompony andraikitra voalohany aminatin'le tokantrano nametrahan'ny tompontrano andraikitra dia mahalala hoe tsy misakafo ny mpanompo namako hikarakara sakafo napetraka ny tompoko tamiko ity dia karakaraiko arak'izany. Ny tiany tompo ambara amin'izany ry havana dia zao te hanambara amin'ny mpianatra izy fa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina dia mahatana tsara ny andraikiny na tsy eo aza ny tompony. Zany hoe manome hanina amin'ny fotoany araka ny nambara ny soratra masina teo tsy ny tahotra amin'ny tompony zava-dehibe fa le andraikitra zay nankinina taminy sy ny nifidianany mpanompony azy hoe ianao natao tompony azy hoe ianao natao sefo dia mitana tsara ny fanekena natao tamin'ny tompony izy dia manatanteraka ny raharahany. Dia koa nisy le olona mahatoky maefa be amin'ny asan'ny tompo ry havana zao zany tia nambara raha miresaka tsika hoe raha nametrahan-draharaha le mpanompo teo na tsy eo aza ny tompony dia nofitaina tsaka sy andavany zany andao alaitsika tahaka zany satria fampianaran'i Jesosy ho atsika dia koa nisy le olona mpihevi-darahany fiangonana tompony andraiky teo anivon'ny fiangonana vadiny tompony andraiky teo anivon'ny fiangonana ahoana ary ny lalana izorantsika mba afahantsika miatrika tsara mpanompo mahatoky atsika ary maefa be amin'ny asan'ny tompo asan'ny tompo tsy ny lalàna sy ny fitsipika na maro-pahatongavana ry havana ny maniry atsika ao anatin'ireny ny asan'Andriamanitra ireny fa ataovy amin'ny fitiavana. Matoa zany Andriamanitra ny fidy ianao dia tiany ianao ka asehoako fa tia azy ianao ka tsy ny maro-pahatongavana no mifehy ianao na ny fitsipika mifehy ao anivon'ny fiangonana mifehy ianao fa ilay fitiavana. Faharoa tsy ny lalàna sy ny fitsipika no maniry atsika fa ilay fifanekena notononona sy natao teo anatrehan'Andriamanitra satria nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra dia io fanekena natao keo no mamatotra sy mampitahotra fa tsy le lalàna sy fitsipika zay miandry eo anivon'ny fiangonana na ny fikambanana. Tsy ny lalàna sy ny fitsipika no maniry atsika fa ilay ositra napetraka ny tompo ao amintsika raha tanteraka tsika zay dia mpanompo mahatoky sika ary maefa be amin'ny asa fanompona. Tsy ny lalàna sy ny fitsipika no maniry atsika na ny tao-pifidianana no maniry atsika fa ny lanja ny fifidianana sy ny fiantsoana zay nampitoeran'ny tompo ao amintsika tsiraray avy lanja amin'izany ny tena zava-dehibe ka mahatonga atsika hanatanteraka ny zara fanompona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Afatra sy fehiny ary ry havana
izay maefa be amin'ny asa fanompona ihany no mandray valosoa sy mahafaly ny tompo ka ho indrindra izy. Tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Na atoky tamin'ny kely ianao dia hotendraiko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Raha sitraky ny fotsika no dekona sy ny olona mpievitra raha mpanompo mahatoky maefa be amin'ny asa fanompona dia ray sofilamatra ny tenin'Andriamanitra manao hoe ko amin'izany raha lasa ranabavy malalako miorena tsara aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ary koa fanampan'izay tandremo ny fanompona izay noraisinao tao amin'ny tompo mba hataterahanao zany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ry havana. Mankasitraka antsika ilainao hatramin'ny farany. Amen. Efa tara dia tsy maintsy vetivety. Eny ary toko antaratsika an'izay raha misy ny fanontaniana avy aminareo hoe tsika manitatra azy zava-dehibe loatra zany. Raha misy ny azo valiana dia valiana ary ny famaliana izany moa tsy zareo satria tsika rehetra ety miara-miofana fampiofanana ity dia afaka mamaly tsika arak'izay nampitainina tamintsika teo raha misy ny fanontaniana tao ary avana raha misy fanontaniana avy amintsika. Misy fanontaniana ve toko? Eny toko. Sora tompoko name fitenenana fanjanao narako. Pasteur, misaotra anao fa tena tsara be le fiofanana fa ny any angatahako ngamba mety misy mitovy hevitra amiko ny olona hoe afaka mahazo an'le slide ve azafady? Afaka mahazo tompoko raha misy flasy any tompoko. Afaka ka eny tompoko. Ia. Fanontaniana hafa tompoko. Saotra ny amin'ny fanomezana fitenenana tompoko mora ny anarako. Eny tompoko. Ny zavatra anankiray marina fa mety hoe zavatra efa toko tafiditra ao anatin'le hoe dekona mpanompo tsara mahatoky ihany ndresaka ankohonana. Ary izany miara-manaiky ngampitsika mahita an'izany hoe anisan'ny sarotra ny fikarakarana ny ankohonana. Tsy te hiteny aho hoe le olona tena mafana fo sy le olona tena mivavaka be tena mpanompon'Andriamanitra ny ao amin'ny ankohonana indrindra ny tena sahirana dia afaka mijoro vavolombelona zany tiana ao anatin'ny fianakaviana no anatin'izany dia ahitana an'izany fitaratra izany foana mampiara-miasa. Hoe hoe inona tokoa ny tena mba hoe azahoany hoe afaka venao hoe efa vita ny adidinao ohatranay izao za manokana zay tsy dia niara-mipetaka tamin'ny dada sy neninay fa izy koa pastera tamin'ny Maharotry tany efa vakansa ihany zay vao mba tonga mandeha any dia fantatro fotsiny efa izy mivavaka isan'andro ary tononony tsirairay zay dia zay mahatonga anahy hoe inona reny tena hoe tena zavatra tena inona fomba fiteny azy vai tena petak'Andriamanitra amin'le mpanompon'Andriamanitra ve reny fa tena betsaka zany no ahitako an'izay zavatra zay zay fanontaniako. Eny tompoko. Izy io dia ohatran'ny akanjo fotsy. Raha miakanjo fotsy mpivarotra charbon tonga dia hita be hoay ary tena feno tasy be ny akanjonao. Fa raha akanjo maintimainty ny ety ny ao anatin'ilay izy mivarotra charbon dia tsy tazana hoe maloto ny akanjony fa mitovy vola amin'ny charbon ilay izy. Ary zany mahatonga antsika tonga dia amin'ny antson'ny ankizy hoe hoenina be raha ohatra ka misy zavatra hafa ny vao fiainana satria ny antony fotsifotsy tsika tena hoe misalotra akanjo fotsy tsika dia ny eritreretin'olona dia madio ny fiainantsika ka raha vao misy solifatra kely fotsiny indrindra eo amin'ilay hoe fitondrantsika ny vady aman-janaka fitezanana ankizy ao an-trano. Io koa mantsy ny tena manahirana dia ity arakaraka ny risoanao lalina ny fivavahana no mamely ny ao an-trano manao hoe anareo zany fa tsy anay. Ary zany ny zava-misy eo anivon'ny fiasam-panompontsika fa ny zava-dehibe amintsika dia ny hoe araka ny efa nambara teo nisy teny teo le hoe fiainam-bavaka fa tsy misy tsy vaovan'ny vavaka fa eto am-bavaka mandrakariva araka ny netin'ny pampanareo teo ny hoe ety ny isan'andro hoe ianona tononony tsirairay fa io natonona tsiray amin'ny anarany azy ava le mainty be ary koa manonona tsirairay amin'ny anarany avy ary mahery noho le aty amin'ny fotsifotsy le izy ary zay ny olana tsika zany tsy maintsy mijoro
ary zay ny antony namaranantsika le izy teo hoe miorena tsara aza miova satria ny antony vavaka mandrakarivotsika fa tsy reraka ary io ihany no afaka manalatsika ao anatin'le fahalemena za de miteny aminareo tsy ny hoe ny olona tonga lafatra akory ny diakonina zareo tsara nge misesy raha mifidin'andriamanitra raha mifidin'andriamanitra misesy a efa nahita roy me mirehitra zao izy efa nambaran'andriamanitra hoe za zao izy atrezay teo mandrakizay fa misesy angananaiky nanda izy za tsy ho any Egypta izy za tsy hanao izy fa le mpanda ihany ny mpanaiky avy eo ary mandrakarivotsika ohatr'izany rehefa tonga ny fidianana diakonina de anao mba atao rotsaka diakonina za tsy havitany io ka raha tsy olona mila lozako fa ianao milaza mila loza iny mihitsy ny loalistra avy eo ary zany tonga ny zava-mahagaga ao anatin'le asa-panompotsika Andriamanitra mihitsy zany no mifidy fa naman'olo tena azy ianao nefa tsy voafidy tsy ao mihitsy ary misy ohatran'izany ny mpitandrina namana ny mpitandrina ny namana sasany mantsy tsy mpitandrina namana maniry anao ny asa mpitandrina izy raha izaraka amin'ny pastera tena sambatra mihitsy ny tena zay tsy naniry nefa voantso izy maniry tsisy manetsika ary toe-javatra tahaka an'izany misy ao amin'ny asa-panompony ary avana azagaga amin'izany tsika ny angatana amintsika zany de zao diorina ao anatin'ny vavaka tsika fa ny vavaka ihany afaka manova zavatra mitoloma mafy amin'ny vavaka mba fan'Andriamanitra manova ny toetra ny vady aman-janaka de miendriky ny asa-fanompontsika mpianakavy zay no andrasana eny toko fanontaniana hafa eny tompoko fidiny avy ny anarako fanontaniana roa nisy an'le slide tao amin'ny Deutéronome toko fa 7:9 pasteur ohatrany somary nandeha mafimafy ianao de ohatrany tsy arako tsara le izy raha azo verenana kely nisy an'le kisarisary aniny tiako iverenan'ny pasteur de ny fanontaniako faharoa hoe ahoana tsara moa zany pasteur le diakonina sy lolona nama mpitandrina izy io ve le manao eny tompoko foana eny pasteur sa ohatrana ahoana le finamanana tsara tompoko aloha le finanamana ny valiko voalohany ny tiano resahana amin'le hoe nama mpitandrina ry avana de izao ny atao hoe namana de le tena namana manampy eo amin'ny sarotra aloha raha izay aka ohatra anankiray ndraindray ao anatin'ny hoe tena mahamay be ny asa-panompony eo anivon'ny fiangonana ary mpitandrina rehetra samitratranyizany daholo fa le diakonina natao iara iasa aminao indray anala ny vesatretana no manampitrotraka ao anatin'ilay toe-javatra trehany tena ary zany toe-javatra zany mahatonga ny pastera ho tapaka lalandrany akabatsahany fa tsy mahatratra retirety satria rehefa tonga ny an-trano izy antanindramatoy hoe fa inona ndray ty mahazo e aloha tazomito anary le zavatra mihotritsy ato tsisy mpanampy tsisy amborahana zavatra samihafa zay ny olana ndraindraiky io sika manao fanekena melohan'ny ametraha-tanana hoe na mampitandrina so mpiara-miasa aminy fa rehefa tonga ao anatin'izay fiheveran-draha ratsika ka raha miresaka kely fotsiny hoe andeha ataoko hoe tombontsoa mpitandrina na de araka ny fitsipika ary zany de efa eo ndray pastera mandeha ho azy ao anatin'le anitsika le izy ary zany toe-javatra zany lasa arety mifindrany amin'ny pastera ka vao mahita le diakonina le pastera de ty indray ianona de tsy ao tsony zany le inona le fiaraha-miasa sy le fiombonana miasa vanim-pony nefa sika rehetra miara mampandray fanasan'ny tompo mizaraka poka sy very pastera de maika arina reo hitondra azy fa tsarovy ry havana fiombonana ny dikan'iny ka raha ohatra ka fiombonana endriny ivelany fotsiny fa tsy tena fiombonana ao anaty de zay le tokony hosoroantsika ao anatin'le asa-panompona ka rehefa miteny zany tsika hoe na mampitandrina na omora na o mafy de tokony mijoro atantsika takan'izany ko mpitandrina na maninona ny diakonina mpiara-miasa nde ataoko hoe na manala barakana de ataoko hoe nisotro toka azaka ny tsy ngatitra ny aty tatezana ondrotro iny tsy menatra am'izany satria zay ny lan'ny tompo zany rendray mahatratra diakonina ny anaty bara de mitsaotsoka izy zako aza mitsoka hoany somatsara mahazo tomana tsy izy tokony anotosirana mihitsy hoany amin'ny dokotera avy anao de raha mahita dokotera hoe na de tonga anao de andositra satria marary de andositra tsy ary avako aza mba atao an'izany fa ny asa-panompona zany rehefa hoe zao de zao za manokana manko hatramin'ny sako roapolo taona na ampitandrina azao mbola voazaza ho maly fa tsy mba fanaoko mihitsy ohatra zany hoe mahita diakonina misotro toka de ndeha ho kabarinina ndeha ho atao an'izao na izao inteny sy ny fampianarana ry havana zaraina de isika ny mandinika hoe inona zany mety sy mety atao fa tsy forcena mihitsy sika hoe ratsy io tsy azotrona mihitsy didina amin'ny anaran'i Jesosy ianao tsy zany fa isika tokony ahalalany hoe rehefa mpanompo mahatoky nanolotra ny ty lalany ty za mahalalany hoe ty tsara ty ratsy ty mety ty tsy mety fa tsy mipastera akory matahorana zay zany tokony apetraka amintsika tsara de manarak'izay iverintsika ao anatin'ilay andalatsoratra masina Deutéronome toko 7:7 ko aoko fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ho ihany no Andriamanitra de Andriamanitra mahatoky zay mitandrina fanekena sy famindram-po ary amin'izay ty azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby ny antony nakatsika nyty Deutéronome toko 7:7 ty de araka ny nambara teo no hoe
amin'ny alalan'ny fametraha-tanana sy ny fanokanana amin'ny tompona andraikitra reo anivon'ny fiangonana dia le toetra tsara an'Andriamanitra no mifindra ao aminy. Ary eto zany raha mametraka eto amin'ity teny ity hoe Andriamanitra mahatoky, dia nytitsika apetraka amin'izay dia zao Andriamanitra ihany mahatoky fa tsy misy olombelona mahatoky zany. Jereo tsara trari amin'ny nanaovana ny Adama sy Eva tany amin'ny saha Edena. Napetraka tao izy hitandrina ny saha. Mova izy ny toetra mahatoky? Tsia, vao tsy teo Andriamanitra dia lalakafany naleny Satana ny nenony, dikan'izany tsy misy olombelona mahatoky akory tenivony zao tontolo zao. Manana ny fahalementsika ary tsarovy fa raha tsy manana ny fahalementsika tsy nomen'Andriamanitra Jesosy Kristy mahatoky isolovonantsika. Eto zany dia Andriamanitra ihany mahatoky. Ka mba hitoeran'ilay hoe olona mahatoky, mpanompo mahatoky, dia izao io toetra n'Andriamanitra hoe izy mahatoky io no narafiny ao amin'izay olona nofidiny. Ary zay le hoe Andriamanitra mahatoky rehefa nametraha-tanana le olona, rehefa naneho ny voninahiny izy, naneho ny fitiavana izy dia tsy mba mivadika tamin'ny zay nofidiny io Andriamanitra mahatoky io. Ary nanome fanekeny io Andriamanitra mahatoky io tamin'ilay taranaka nofidiny dia nisy Israely. Zany hoe mifamatotra zany no hoe mahatoky fanekena taranaka voafidy. Dia azontsika atao pratika avy hatrany hoe diakonina mahatoky miorina amin'ny fanekeny olom-boafidy. Reo anankitelo reo zany tsy afa-misaraka. Fa raha vao ohatra zany ianao ka hoe mahatoky nefa tsy miorina amin'ny fanekena, tsy mahatoky ianao fa mahatoky ianarany fotsiny. Raha ohatra ianao hoe mahatoky nefa ny taranako tsy mahatoky dia mbola misy lesika ianao ka tokony andiny tena ao anatin'ilay hoe atraiza marina ny mahatoky ahy. Eo anatren'izany dia misy kely hoe Andriamanitra manao fanekena. Io Andriamanitra mahatoky io zany dia Andriamanitra manao fanekena araka le hoe miorina tsara amin'ny fanekena Andriamanitra mahatoky dia Andriamanitra mpamindra fo koa izy. Ary Andriamanitra mitandrina tsara ny teny izay nambarana izy. Ny tia nambara amin'izany dia izao, izay olona miorina amin'ny faneken'Andriamanitra dia tsy mba miala ao amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary zany mahatonga antsika hoe namalemy aza olombelona aza tsy vitako ny asa mpanompoako, Andriamanitra mamindra fo e. Ary mamindra fo mandrakariva izy. Misy teny bazibazy zay moa nataon'ny sasany hoe io Andriamanitra reo zany azo adalaina satria rehefa alahady nareo mifona dia alatsinainy sy talaty nareo mibebaka. Tsy maninona zany fa raha izay ny fiheverany. Fa amintsika dia izao izay rehetra ataontsika mandritry ny andro na dia mitandrina takininona ary sika impito amin'ny fitopolo manana fahalementsika raha kely indrindra. Na tsy namerina ny teo aloha azy dia misy vaovao mandrakariva ny fahalemena. Dikan'izany tsy maintsy foana tsika mivavaka fa io Andriamanitra io dia mpamindra fo. Ary zay le Andriamanitra mpamindra fo azy zay no Andriamanitra mitandrina ny fanekena izy. Ka ao anatin'izay fitandremana ny fanekena zay rehefa mamindra fo izy dia manolotra fitiavana ary mametraka didy mba hivelomantsika. Dia eto zany misy hevitra anankiroa koa ty amin'ilay hoe mahatoky dia araka rehefa nambara teo hoe misy hevitra ara-tsoratra masina le hoe amanina io no mahatoa teny ampiasainao mifanidrifindrindra amin'ilay hoe amenna. Dikan'izany dia zao azo antoka, tsy azo zongozonina, ary zay le mahatoky. Rehefa mivavaka zany tsika manao hoe amen dia ilay nitononitro rehetra teo dia azo antoka ary tena mahatoky. Zay le hoe amen. Dia aza manao tahaka an'ilay olona anankiray nandena manka mitandrina indray andro tao amin'ny hôpitaly. Ary rehefa nandena manka mitandrina dia nivavaka ho an'ny marary dia vita ny amenna dia nody dia olona diakonina teny an-dalana hoe mbarina ry pastera tsy maty zay le olona. Dikan'izany tsy tao zany le amenna fa azo zongozonina hoe sitrano izy tompo tsy mipetraka amin'le toerana zany ny amenna atao anatin'izay. Zay angamba ry havana. Eny tompo. Tsy ho sendany anarako tompoko lo olona ny tenako. Eny tompo. Momba ny fampiasana ny lo olona tompoko mba tiako anotaniana. Io ve fandaminana isaky ny fitandremana ve sa hoe satria manko mahatonga an'izay mianay eo amin'ny efitsika masotro fitiavana zao vao voatendry zay hoe voatokana lo olona dia tonga dia lasa retirety tsy mimena andraikitra tsony. Ary malaly zay nefany fitandremana hafa tena mbola mampiasa ireo lo olona ao aminy arak'izay fahefan'le lo olona sy ny heriny zany. Zay no ataoko hoe fandaminana isaky ny fitandremana ve io sa hoe fa tsy ny lo olona mihitsy ny aloha raha ny eo amin'ny sotro fitiavana ny teneniko tsy ny lo olona mihitsy ny nanala teny hoe fa retirety zay ka dia tsy manao tsony fa dia zay ny najanona fotsiny tamin'izao. Saotra to. Saotra topoko. Ny tena tokony ambala azy pastera miariso io sady pastera vaovao io anavoasa fanompona koa izy. Fa ny tiako resahana dia izao le izy aina ny fetra ry tompo-mpanjaka, aina ny fetra na raha nanao. Ka ny faneva tsy maintsy ho zaka, ny fanompona tsy maintsy atao.
amitsy manokana zany dia zao le fitandremana aloha samy manana ny fandaminany fa ny tena marina kosa dy zao tsisy zany retirety zany amin'ny asa-panompona kory ny hoe malo olona fa raha mbola azonao atao ka matanjaka ianao dia afaka manatanteraka asa ohatra ny anay manokana eo atangaina zao a ny anahy dia lo olona dolo mipetraka eny amin'ny altara rehefa fandraisana ka ny lo olona dia miara mizara amin'ny tovaisy mofo mizarana zany amin'ny dekona mpiara-miasa fa tsy hoe dia mipetraka fotsiny fa ny hoan'ny lo olona zay mipetraka fotsiny a dia lefa tena antitra tantanana makany am-piangonana tsy afaka tsony manatanteraka asa-panompona zay indray zany a dia efa tonga ao anatin'le hoe tena mijanona ao anatin'ny asa izy fa raha mbola afaka mandeha afaka miteny afaka manatanteraka dia za dia teteny amintsika manao hoe atao foana ny asan'Andriamanitra fa zay le nanolorantsika tena le hoe mandramaty manompo azy zay mantsy ny hoe malo olona lo olona zany dia tsy azo esorina amin'ny olona kiraina atao hoe lo olona dia zao raha ny fiangonana ny tsisy lohany dia nareo ny mamaly azy nytika zany tokony hitsangana foana ny lohany ao anatin'ny fiangonana mba homendrika ny voninahitr'Andriamanitra ny asa atao rehetra ao anatin'izany fiangonana zany sy ny asa fanompona rehetra dia apetrako ihany aloha ny hoe miankina amin'ny mpitandrina sy ny organisation ataon'ny mpitandrina amin'ny fiaraha-miasa moa zany a fa tsy miankina amin'ny tsipampiofana loatra fa ny marina tsika resany rehetra zany dia zao tsy misy mihitsy mametra ny hoe tsy mahazo miasa tsony ny lo olona zay angamba toko eny toko Satra tompo omegany anarako a dia konako ny fanontaniako zany le hoe mpihevitra raha misy hoe hevitra raharaha dia ahoana ny hiatrehana an'le izy a satria matetika ohatrany hoe tsy mahazo miady hevitra ao amin'ny mpihevitra raha dia rehefa mandeha ny lahadinika misy hoe tokony hiadiana hevitra dia lasa ohatrany hoe tsisy samy teny satria hoe tsy azo hiadinika-hevitra dia lasa ohatrany hoe lasa tsy haiko moa ny ilazana azy zany fa ahoana marina le atao hoe mihevitra raha zany satria le hevitra avy any amin'ny birao-mpiangonana sy mpitandrina dia tonga atao amin'ny mpihevitra raha dia tokony hoe misy famohan-kevitra le izy dia te hiteny aho hoe firy minitra eo no tokony hifanankalozan-kevitra zany sotra tompo manala sala any amaly azy ny avaliko ihany tokony alala tsara natao hoe rafitra atao anatin'ny efijikema kosa aloha tsika natao hoe rafitra dy zao birao mpihevitra raha fandray fanasan'ny tompo dia hitantsika tsara ny hoe rafitra mamolavolany any amin'ny birao dia rafitra mamolavola sy miady hevitra koa ny ataona zay mampihevitra raha azy fa any ampandray fanasan'ny tompo rafitra manapaka ny any zany hoe any ampandray tsy misy tsony niady hevitra azo atao ohatra zany ray resaka tsika hoe ampiakarina ny tilikambo asombotra ray metatra dia tsy afaka miteny mihitsy ny mpandray manao hoe ahidino ray metatra io zay ny anay dia miady hevitra ao anatin'le izy fa tsy maintsy le hevitra entin'ny mpihevitra raha no lanina sy anangana tanana ao amin'ny mpandray fanasan'ny tompo ka raha misy tsy lany dia miakatra makany amin'ny birao le izy a dinihina fa eo amin'le mpihevitra raha no mahampihevitra raha mpihevitra raha tompoko dia ao no misy niady hevitra sy fanakalozan-kevitra fa matoa zany a mety misy ny teny manao hoe aloha tsy asina ady hevitra dia satria mety misy ny tsy mahataty ao anatin'le ady hevitra dia lasa ady hevitra manahirana le ao anatiny fa ny tena izy a dia tokony isy fifanakalozan-kevitra sy fifanajana manaja ny hevitra laniny maro ao anatin'ny fiheveran-draha raha ny hevitry ny birao zany a no entina ao anatin'ny fiheveran-draha raha dia dinihana volavolaina iny rehefa tapaky ny maro hoe ino atao misy ny marimaritra iraisana ao anatin'izay zay le hoentina any ampandray fanasan'ny tompo fa ny tsy azoko le hoe tsy afaka miady hevitra ao anatin'ny mpihevitra raha taloha efa lasa ny zavatra rehetra iny rehefa tonga vaovao zao eny tompoko fanontaniana hafa tompoko eny tompoko miravantsika rehetrarehetra za mialatsindra tary zay mivato eny tompoko miravanao koa mirava tompoko ny teko tatongavana pasteur eo amin'le resaka lo olona za moa dia rosilala ny anarako lo olona zahako dia eo amin'le hoe manina ny tsomena asa ny lo olona eo indrindritsika izao satria ny antony any dia zay zany a tany za tany fiangonana tao ndrondra fahasoavana tao misy ny pasteur ami tan'izay izy nitay zara-panana
dia tamin'izany a voalohany olona dia nisy an'izao teny izao hoe ianareo roa olona ozy izy a mbola afaka manao azy fa any amin'ny tarika zany nareo ozy izy no miditra ohatra zany hoe T3 dia ohatra hoe afaka miditra T3 dia taorinan'izay indray tamin'ny mandafafafarotaorinan'izay indray a dia nisy an'izao indray hoe reo ary dekonireo jereo nge falery idiran'ilay olona ao anatiny ozy izy amin'izay ozy izy bangabanga foana zareo tsy tonga manao ny asany maika fasitsika olona indray izy mbola atao amin'izay vo maika ireo tsy miasa ozy izy fa enao olona ihany no ampiasainao ozy izy ery zay nataon'le dekona sy olona le namanay zany le tena mazoto miasa zany le dekona tena mazoto miasa dia tsy haiko aloha fa zay dia nitianao resana zany hoe mampisy olona le olona miasa olona le olona miasa sa hoe vo maika mampakaminy dekona perinasa zany le izy zay le izy jereo nge ozy izy le dekona perinasa ary ozy jereo tsy takory hoe mody mianao fiarahana dia ianna manolona makalo olona izy zany dia lasa le asan'Andriamanitra zany a lasa le nanaova fahampinana tamin'ny namasina tsy lasa tsy manao le dekona zany lasa kamo le tena dekona perinasa zarany ary misy olona zany anao ny asany zany zay le izy misaotra toko le dekona kamo loso ihany fa tsy tonga ty mantasoa fa le mazoto daholo ny tonga ty fa mandrakariva tokoa anivon'le asa tsy maintsy misy zany fa raha tsy misy zany dia tsy nasiana tsony ny fiofanana satria ny antony ty fiofanana ty manaitra antsika hoe ny zavatra tsy nety natao a dia tsy maintsy a miovontsika ao anatin'izany ka ny angatahana zany dia zao hoe ny fiofanana dia natao ahafahantsika manatsaratrany a ny fiasa eo anivon'ny fiangonana dia isika ny mandray ny hoe ahoana ny fampiarana zany eo anivon'ny anaovana pratika eo anivon'ny asa-panompoana zay rehetra ny ofanana teto a dia zay a no ilantsika le fiofanana fa raha ohatra ka jerentsika hoe nahoana le zao sy zao ka izay le itsitsika eto a mba azahoantsika manatanteraka le hoe zao ny asa vaovao atao indray zany a ao arina ny fampiofanana zay ngamba fa dia mankasitraka atsika rehetra ry havako asana mbola misy fanontaniana ty misaotra paster manatitra ny fisaorany amin'ny famatoran'ny fampianarana etinao izy dia paster mavitrika fotoana fony raha nahitany asa tamin'ny fiaonamben'ny zanaka mpitantrina fampiara-miasa mahatoky izy dia raha ny feo ny enonareo dia ohatrana hoe mandre feo amin'ny pasterana varatra andohaly zany nareo sa ho ka raha lahany io sandre misy essence jakova mesantsika zao a araky ny hitantsika teo mahakasika ny olona reo ray aman-dreny olona zay miteny dia samy manana ny heviny ny fiangonana koa araky ny nazay ny mpitantrana mpiara-miasa teo a dia samy manana ny fandaminana ireny zavatra tsy voasorotra mazava ao anatin'ny fodalàna sy mitsipika ireny zany a dia manery atsika ametraka ny atao hoe fitsipika anatin'ny fiangonana dia mikatony eo a le mety tsy fitovikevitra fitsipika anatin'ny tangaina ohatra hafa fitsipika anatin'ny ivinany a hafa ny nanalakely a hafa ny nakady fotsy a hafa ny nisolo fitiavana hafa dia fa reny fitsipika anatin'ireny le tsy maintsy ankatoavin'ny branceau d'apartany dia ho tonga amin'izany sotra fanontaniana novaliako mety ho samy hafa koa ny hevitsika menada ny amin'ny hoe masimasina kokoa ny pastera no midekona valio ary zany dia mivalinteko hoe samy nametrahan-tanana sika ay tokoa moa nametrahan-tanana fa le fametrahan-tanana dia teboteboka maromaro ny teo dia izay noza fametrahan-tanana fanamasina ten'Andriamanitra inona ary zany ny tena izy hoe samy hafa amin'irety dekona reto ve tsika paster raha teo amin'ny fanokanana aloha anay a dia mpitandrina anankitelo no nametrahan-tanana président synodaly filohan'ny fifampia ary ny avy amin'ny fohy be ho antsika dekona dia pastera ny mametrahan-tanana apio a paster masimasina kokoa andraso aloha jereko kely misara dia samy hafa koa ny fanekena mitondra eo amin'ilay fametrahan-tanana
aleo tonga dia valiko le izy za manokana aloha dia mahita ny hoe fanomezam-pahasoavana ny samy hafa fa tsika dia mitovy satria izay natao ampianatra natao hitory-teny fa nareo natao hitantanakapoka fa samy nametraha-tanana dia le izy teo amin'ny lafiny anankiray ny anay ny mandaty tsy misy hoe izy an'le hofidiana ndray fa rehefa voatokana ianao dia mandramaty ianao mpitandrina fa ho anareo dekonina zany misy le hoe lany manda dia misy ny fifidianana azotsika dia ny tiano resano anatin'le izy zany ny mampieritreritra ny hoe ao anatin'le fifidianana indray misy ny tsy lany misy ny lany dia lefa le olona tsy lany zany ndeha metra-panontaniana hoe nitovy tamin'le mpitandrina hoe sa tsy nitovy dia tsika ihany mamaly azy fa ny tiako resana zany amin'ny akapobeny dia tehiteny amintsika manao hoe mitovy mihitsy ny mahampitandrina sy ny mahadekonina fa ny asa fanompoana ny samy hafa ao anatin'le mahafiangonana raha miresaka manko tsika hoe maditra ny zanaky pastera azonareo zany raha maditra ny zanaky pastera dia tsy misy varany misy nytoriteny rehetra atao na hitoriteny fahendrena sy tena mampiasa heviteny farany lalina azo pastera ka tena hoe zany ny tena teolojia dia ozy ny olona ny zanany aza tsitanyko mitovy amin'izany ko ny dekonina na hifofotra sy hivelo viaritsika tonga amin'ny enina maraina manadio trano mamboatra vera karakara fiangonana zanatsika maditra velona dia ozy ihany ny olona hoe tsy le dekonina ndray dia tena le zanany aza tsy voakarakarana dikan'izany za dia teny amintsika manao hoe tena mitovy ihany ny asa fanompoana sy izay mahazo atsika eo anatrehan'ny tany amamonina fa tsy samy hafa kory dikan'izany tsy misy mahasamy hafa atsika ary zay ny natonga an'Andriamanitra teny hoe hosaina ray sy vava iray ny rahan'ireo mankalaza an'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy eto amintsika eo amin'ny asa fanompoana ka dia mahereza ry havana fa ohatra lahy ihany za raha izay ny tenenana azy eny tompoko fanontaniana hafa hoe eny tompoko misy fanontaniana azy tsy atsy eny tompoko iverina anaraka tompo misy teny pastera teo moman'ny hoe rehefa misy ankizy mitomany eo amin'ny fanompo-pivavahana eny tompo dia izay ny tiako mba asiana fanazavana bebe kokoa fa ohatrany nandalo ohatrany selatra kely ihany le izy teo tompo eo amin'le fanekena manko le natonga antsika tenany iny hoe hitandrina ny filamina ny fampopivavahana fanekeny dekonina zany ka raha mitenitsika hoe hitandrina ny filamina ny fampopivavahana raha vao misy fikorotanana zany ao anatin'ny fampopivavahana dia ny dekonina no tsy nahavita mizara fanompony hitenitsika hoe misy zaza mitomany ohatra ao am-piangonana jereny dekonina fotsiny fa tsy miteny amin'le renim-pianakaviana izy hoe ety mivoaka kely ny zaza azafady ary io dia tena manahirana mihitsy satria ao anatin'ny batisa ngeka misy fanekena taon'ny ray aman-dreny anolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika dia manaiky ny fitezana rehetra tokony atao aminy araka ny filazantsara efa fitazana tompoko iny atao hoe mandana mivoaka iny fa mitomany fa ndraindray ny ray aman-dreny solafaka sy tezitra ao anatin'izany ary rehefa manofana batisa tokony mba apaitsahivona ihany iny hoe aza tonotonona foana ny fanekena fa rehefa ampiarina tezitrinareo dia eo zany tsika dekonina kosa dia tokony tsy salasala mihitsy anentana hiteny izay mahatonga ndia ataoko hoe tsy fifantohana amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana ho anivon'ny fiangonana dia tokony samy teny ny dekonina ao anatin'izany dia eto tsy haiko za mbola tsy nivavaka teny sotro fitiavana fa efa ela be tamin'ny pastera tamin'ny dadanay pastera teny babay anao nivavaka tao tamin'ny andro solery paoly dikan'izany efa ela tsy nivavaka tao ka tsy haiko ianareo dekonina sy le olona ao e sotro fitiavana namba mitrotrotrotro nytony baiboly ty ny eo sady mitrotro baiboly miasa fa amiko manokana ny baiboly ny dekonina tompoko dia lasa fanompona lavirary indrindra ty poketra mbola antony eny amin'ny kanenany ho anareo vehivavy sady mbola milanja poketra ihany nefa anatin'ny asa fanompona fa tokony asiana fitoeran-dolo renyrehetra fa tena batanao mihitsy atolotra ao an'Andriamanitra ao amin'le hoe asa fanompona iny moa zany andeha ataoko hoe règlement interne amin'ny pasterato zany fa amin'ny teo manokana dia tsy mety mihitsy le hoe be dia be ny asa nefa isika variana fotsiny amin'le hoe mitrotro baibolina sy ny sisa misy aza dekonina sasany mbola mitrotro zaza ihany izy ao anatin'le hoe mikarakara ao anatin'le asan'ny fiangonana reny rehetra izy zany dia ohatrany manahirana ihany mieritreritra azy eny tompoko zafy kely tsy azo avela eny tompoko ohatra nisy tanatana maromaro tato satra tompo bakoly dekonina ohatra fanamarena kely pasterany amin'le hoe zaza mitomany teo fa voaingana mihitsy any na endo fa misy fiangonana FJKM
dia ny zaza mitomany a tsy avela nentina mivoaka fa raha voentina mivoaka ho le zaza zany dia ohatry ny hoe zatra ninentina mivoaka iny dia lasa tsy mety miditra am-piangonana ntsony le zazakely dia ohatry ny hoe raha voentina miditra am-piangonana le zazakely rehefa teariana dia manao fananina mitomany le zaza dia ahoana tompokony amin'izay le izy manko le izy hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza fa rehefa lehibe izy tsy ala amin'izany ka raha zarona mitomany ary izy ao dia hitomany foana zany izy eo am-piangonanao mandrapahatonga ny antitra sy fotsivola hoe azo hitomanina ato fa nyresantsika eto a tsy le hoe tomany akory ny tena zava-dehibe fa le hoe fanelingelenana ny fampampovavahana ny zava-dehibe amintsika ka natomany io na resaka io na kilalao io nandraindray ny ankizy hitondrany ray amandray ny kilalao venatra anao dia indray ny lalao vilery ny lala tsara tsy mety reny fa tsy le mitomany ihany akory mitondra biscuit be dehibe sy bombo dehibe hitana tambazana ilay ankizy dia feno amin'ndrarako am-piangonana tsy mety zany ary zany ndraiky zany dia ary ny fiangonana nge sao dia etreretsika hoe anyvozana finoana ihany fa sepitezana sy fanabiazana koa ny fiangonana ka rehefa voataiza sy voakolokolo amin'izany na lehibe na ankizy a dia ilamina ny fampampovahana fa zaresitsika tendro zany le hoe raha zarina mivoaka izy raha zarina mivoaka izy dia ivoaka foana raha ohatra ka hoe zarina mivoaka le ankizy a dia ivoaka foana tsy ataony fananina aza satria izy te hivoaka sy ny sisa fa izao anjaratsika ray aman-dreny ny mamolaka azy satria isika natao hitaiza ka dia tsy maintsy ataotsika zay elany amin'izany fahazara-pony zany a mba tonga azy iorona tsara amin'le hoe rehefa mivavaka dia tokony tsy hiala ato an-tranon'Andriamanitra asany ianareo ny sekoly elady fa misy koa ny sekoly elady manao andiny sy manao gropy ka rehefa andeha hivoaka izy folo ny ray mivoaka 5 ny ray mivoaka fa tsy mety andeha tsirairay renydrehetreny ko fahazara-pona tokony hojerentsika dekona sy le olona hoe ahoana ny fomba atao hitezanany ankizy mba tsy hanao par groupe rehefa mandeha mivoaka fa ohatra hoe anakiroa zokony sy zandriny na anankitelo farafahabetsany fa tsy hoe tonga dia folo ny ray miaraka ary ohatra mahafinaritra andrareo le midina tohatra tsy haiko aminareo zany rehetra zany zany mila soroatsika eny tompoko dia mila tena tezaina ny ankizy ary tena beazina homendrika le hoe voninahitr'Andriamanitra sy manady zany voninahitr'Andriamanitra ao anivon'ny fiangonana nisy maromaro nangatanana taty zay andraso aloha anampy fanazafady paster momba ny zaza ao am-piangonana any andinika batisa zany rehetrrehetra zany a dia ahitana koa hoe misy fitoviana ny fitazana io ny fitsikefitsikem satria tsy misy lalàna manoritra zany tsy misy zavatra manoritra n'izany mazava fa tena fitaizana zany fijoroana vavolombelo za moa zany dia mpitandra sady mpitandra vehivavy tao anatin'ny fanompona daholo ny terana n'ireny zaza anankitelo reny fa sady ny anankiroa fa nakaikely ohatra n'izao mihitsy ny fotoana naterahana dia amin'ny akavia ny vadiko mitrotro ny lehilahy kely dia amin'ny akavanana trotrony le vavy kely fa mandra-pahavitany fampovavana tsy migiky reny ny antony sabotsy a dia efa entina mibavako hoe Jesosy tompo miandrika ny lahadindray zay a feno fahendrena ataovy tsetako hoe mamitsaka reto zazy reto tena hoe mbola ambolana ary tsy mba nizarina hoe ny vidianana biscuit be dehibe na bonbon sasisa fa tena hoe rano dia izay ihany tena ampitaina amintsika zany fa Andriamanitra nanao ny taovan'ny olombelona rehetra ary ho an'Andriamanitra ny fahanginany reny zanatsika ireny ny zavikelitsika tena azon'Andriamanitra atao mihitsy ny mifehny zany rehetra zany dia zany manokana dia ampitaina ao anatin'ny dinika batisa ento mivavaka ny zaza tsy olana mihitsy hoe iny izy fa nitabataba fa ny vahaolana vaksiny dia hoe eto ambavaka izy ary melehibe izy a rehefa sabotsy ariva tsy izao tompo hivavaka izay ataovy manginy izy ny tianareo atao anarany zazakely miarso ataovy manginy miarso dia eniny zany a sady fantany hoe mivavaka ao amin'ny miarso le ray aman-dreny mba anginy miarso am-piangonana fa tena miasa Andriamanitra miasa ny tompo ho an'izay mbola manana zanaka madinika ho an'izay mbola hitaiza ho an'izay morongorongo kely zavy kely a dia tena hoe fijoroana vavolombelo zany misaotra tompo misaotra paster ny fanampiana fanazavana eny tompoko lany ny fanontaniana ry paster vo farana atsika am'izay eny tompoko tsy fanontaniana le izy fa resaka fanazavana ihany dia mba fampizarana ny fiainan'ny fiangonana hafa
ao amin'le resaka hoe zaza marina le oabolana 22 efa nitonontonontsika teo iny fa tsy maintsy zarana amin'ny lalany tokony alehany tokoa le zaza fa resaka rafitra fiangonana mihitsy eto amintsika mbola tsy misy tenana vitan'izay fa misy zany ao amin'ny rafitra fiangonana hoe lay fiangonana mihitsy no amboarina azahoana nitaizany zaza tsy hivoaka ny evelana mitomany ary izy azavaiko le izy ohatra zao hoe raha atao pratika ny asotro fitiavana dia misy ny any ambony taloha mantsy hoe sekoly lahy dia ny ambony na koraly loatra zany azo atao hoe le any ambony iny atao fitaratra be dia tsy heno mihitsy raha misy zaza mivazavaza be ary ao ambony ao fiangonana misy an'izany zany hoe azo atao lay hoe tsy mivoaka ao izy fa manatrika ihany fa le structure an'le fiangonana misy somary mbola lavitra ao le resaka fa tolorako ihany satria tsisy zavatra tsy vita atao asotro fitiavana rehefa ety lany eo ampihevitra raha fa azo atao zany hoe eny ambony ohatra no misy partia izay atao hoe eny ny olona mitaiza kely dia any izy fa tsy hoe any tokotany mitaiza kely saotra tompoko eny tompoko fantaniana hafa tompoko na fanampanazavana misy fantaniana ty mba mena micro kely tompoko azafady sotra tompoko na me fitenenana Yonso Dekon ny nale eto amin'le fametrahan-tanana no mbola tiako amafisina kely hoe fametrahan-tanana amin'ny lala fametrahan-tanana ny azahoana fanahy masina amin'le asa fanahy masina dia le hoe voatokana fa nametrahan-tanana dia mazoto be mafana fo dia rehefa enatenatena miha mangatsitsika dia amin'iny mangatsika iny ve mila indray hoe ametrahan-tanana ve dia verina mazoto be sa hoe iny zany tsika ahoana zany ndray rehefa mangatsitsika dia inona ny fanairana ny fahiasan'ny fanahy masina amin'ny tsirairay mba hatsapa hiverina fatsapatena sotra tompoko eny tompoko miresaka fametrahan-tanana moa tsika fa titeny aminareo aloha mialohany amalena fanontaniana hoe ndoka jerentsika ny sampana fifoazana sampana fifoazana ohatra ao aminay ihany resaka fa tsy nresaka ny asotro fitiavana mivory zareo rehefa larobe ariva eo alarobe ariva io dia misy asa ny zanaka ny fifoazana rehetra mandray asa sy fampahirezana ny larobe fa raha vao misy asa ny mpiandro ny alahady le niverina tamin'ny larobe ihany reo tonga voalohany iny amin'ny alitara mandoalitra metrahan-tanana dia erinona ihany ny ariny tsy azo zay zany le fantaniana mipetraka dia nytino resana zany no anatin'izay dia ny hoe ho atsika dekona nametrahan-tanana tsy misy tsony ny fametrahan-tanana faharoa na hoe ametrao tanana ndray fa ohatra ny tsy metimety izy zany dia eno tsara nkely tononona ao anatin'le hoe rehefa mifandiby mandoalika eo amin'ny alitara ny atokana dia ametrahan'ny mpitandrina tanana dia ho mpitandrina ranona noho izany fanekena nataona teo izany amin'ny anarany raisiny zanaka ary fanahy masina dia manokana anao izahay mba ho dekona amin'ity fiangonana ity ho aminao aneny tompo amen ao anatin'le teny atao zany tsy misy hoe ranona noho izany fanekena nataona teo izany amin'ny anarany raisiny zanaka ary fanahy masina dia manokana anao izahay mba ho dekona amin'ity fiangonana ity dia matanjaha ianao aza mierikerika foana ianao mito tsisy an'izany ao fa zay fotsiny dia teboka famaranana amen mahafoaka zavatra betsaka zany ry havana no hoe rehefa natokana ho dekona ianao ny fanokanana tsy miverina indro fa indray mandeha any amin'ny mahadekona ary jereo tsara fa raha voalany faharoa azy ianao avy eo tsy ametrahan-tanana tsony fa raisy tanana ny tanana zany tsy apetrapetraka foana hoe ty ametrao ndray eto apetrao ndray eto apetrao ndray eto tsy ohatra miparacetamol korotry marandray ndoko dia mioanakira indray aloha hoanitro fa ery zany io omen'andriamanitra atsika fahefana omen'andriamanitra ka rehefa namezy raisitsika amin'ny finoana zay dia efa iny ampapahery atsika mandrakariva ka tsy le fametrahan-tanana kory no inona fa ny zava-dehibe zao finiavatsika akatondry fanekena zay eny tompoko sotra tompona me fitenenana adekona miaro sony anarako toy pasteur eny tompo dia ny tsy hoe fanontaniana fa ahoana moa zany lazao fotsiny dia hitatsika na fanontaniana na fanamariana tsy fanamariana koa izy hoe fa miapy hevitra zany hoe pasteur to zany teny hoe le tsy natany hoe masimasina kokoa ve
dia voavaly zany efa antaniana hoe mitovy a fa ny asa fanomponany tsy mitovy dia le eo amin'le hoe mahampitandrina sy mahadekona dia misy zany a le olona hoe misy tsy lantsony amin'ny manaraka hoe nanao mandaha anankiray ohatra dia misy tsy lantsony le dekona manaraka fa ty hoe rehefa ohatra zany izy a ka tsy manao tsony tsy lany dia tsy manao tsony rehefa avy eo ohatra dia mipetraka hoe dekona mandra-pahafaty izy zany no tena zay zany le izy ny dekona misy hoe miasa taona misesy dia lasa loolona rehefa tonga amin'ny 420 taonana izy mahadekona dia tonga dia tokana oloolona 220 taona fa tsy misy tsy izay ny tiako atongavana fa hoe na vita mandaharay na mandaharay fotsiny ary dia niala dia tsy nianaka mety hoe tsy lantsony izy dia mety hoe tsy nanao konko izy zany hoe tsy niditra ny vidiana dekona tsony izy avy eo fa efa dekona dia hoe dekona foana izy zany amin'ny tsy dekona tsony satria efa niala zay nge tiako atongavany tsy hoe le hoe mahadekona anazy zany a rehefa maty izy dia mbola dekona tsy dekona tsony fa oeta maty mitombana ve zay pasteur am'le eo amin'le fiainana zany raha perinasy izy no maty dia dekona izy mandra maty fa raha ohatra kosa izy ka lany lany mandaha dia nividiana tsy lany tsony izy tsisy mahadekona azy tsony ary tsy azo nanaovana amban'ny akanjo mpamponana e rehefa maty na maty azy ya satria ianao tsy dekona tsony ny dekona manko dia fahefana omen'ny fiangonana ka matoa ianao zany tsy lany dia tsy nahazo fahefana ianao zany ka tsisy tsony mahadekona anao dia tia koa ny tsarovy ny mahadekona dia onivon'ny fitandremana nalany ianao ihany fa raha ohatra ianao mifindra fiangonana ka atolotry mitandrina hoe izy dia dekona dia raha ohatra ka sitraka le pasteur ifindrana ny mahadekona azy azo atao ny mahadekona fa raha ohatra ka ozy le mpitandrina hoe mijanonao mpandrefana sany tompo fotsiny dia tsisy olana zany satria tary amin'le dekona tany amin'le nahalany azy izy a niala zay a dia toenkely fotsiny pasteur toen'le teny pasteur teo hoe rehefa le any amin'ny zanakapelezana ohatra zao dekona sotro fitiavana dia ny any amin'ny zanakapelezana zany a misy mampandray any misy mampandray dia misy le any hoe zay dekona tonga eo amin'ny zanakapelezana eo no asian'ny pasteur mampandray tsy haiko aloha na misy an'izany ny sasany na ahoana tsy fantatro ahoana ny position'le dekona amin'izay fotoana izay le izy manko zao hoe resaka fampitondrana sy fampitondrana ao anatiny zany tsy misy mandrara mihitsy no hoe tsy mahazo mitantana kapoka afa-tsy ato amin'ity fiangonana ity anao rehefa lany dekona fa raha ohatra ka mety amin'le mpitandrina zay vatananao ka tsy misy ny olona manao ka atsony ianao amin'ny mahadekona anao a tsy diso akory zany zay zany le izy miankina amin'le mpitandrina zany io hoe fa ity mba misy toromarito kely atsika rehetra raha teo lany ianao ho avy ny fifidianana amin'ny heritona amin'ny roataona manko zany dia ozy ianao hoe teo lany dekona tsotra kely angeny mahalany dekona mandritry ny asa mpanompoana efa taona atao vitan'ny olona foana ianao fa hitan'ny olona hoe iza moa le amina le makety iny foana e iny ny tonga dia iny fidiana fa matoa ianao tsy lany ianao zay tsy indraindray tsy tao zay fa raha teo lany dia miseho foana hoe za ty mpanompo mahatoky a manao ny asan'Andriamanitra foana dia hitan'ny olona ianao dia tsy maintsy anontaniany hoe le madamo ohatran'izao iny na le raha misy ohatran'izao iny moa iza ny anarany amin'ny telesity lany ho azy ianao satria nahoana le fiainam-panomponao a mitoetra ho mahatoky hatramin'ny farany ianao a dia nahatoky ianao ambanin'ny kristianina dia mifidy anao foana ny olona zay fa matoa zany ianao tsy lany dia mieritrereta hoe inona ary zany nataoko fa mety ao anisan'le hoe fakaiky mandaa ianao zay vandao indray asa dia tsy hitahitan'ny olona eny tompoko atsy miverina kely amin'le zaza satria jesosy dia nareo mihitsy le zaza izy a mo fanekeny dekona koa le hoe hikarakara ny ankizy tanora dia soso-kevitra satria zahay omaly ariva dia efa nanatrika ny litorjia faefatra raha ao anatin'ny litorjia faefatra nampiarina dia tsy eny ny tabataban'le ankizy kely a fa midera koa izy saotra soso-kevitra ihany zany eny tompoko fa tokony mba hampieritreritra antsika ihany hoe matoa tsy eny ny tabataba mitabataba zany ny fiangonana misy fanamariany
ny teny pasteur teo a ny madekona dia tsy voatery epitany amin'ny fiangonakafa raha mifindra fiangonana ianao fa arakarak'izay mety fitondran'ilay pasteur hivantanantsika so mantsika dia tetry hoe tonga ny amoron-dava dia hoana ozy pasteur zavatra miarana kilera tsy dekona ianao matetisika avy atika tonga ny afaritany a dia raisan'ny fiangonana avy hatrano dekona raha dekona fa ny malo olona kosa dia tonga dia mifindra miaraka amin'ny mampandray anao a any amin'ilay fiangonana hifindranao ohatra avy any androndra lo olona dia raisana ty sotry a dia lo olona zany ny fandaminana iombonana anatiny FCKM ny faharoa manampy any onisoa azadonoina fa teboka telo izy onisoa teo teboka telo nambaran'ny pasteur atao amin'ny fiofanana fametrahan-tanana fanamasina ary teny ny fivelomantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia mamelona koa ny aim-panahintsika amin'ny fanompony fa ohatran'io fiarakodia rehefa hitondry sika dia ohatra fahazaran'ny mpamily isamaraina dia makeny amin'ny tombo-dasantsy aloha nasanty sakasiboalina dia ohatriny na ariary raha vao tsy manao an'izay sika anatrehany tompo hoe manovo hery ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia aza manantena hoe araka ny namana amin'ity fanompony ity fa teboka telo a fametrahan-tanana fanamasina ary teny dia aza donoina le teny fa tsy mijany fametrahan-tanana fotsiny zay asika rehefa metrahan'ny mpiandry tanana na miondrika fotsiny namba miangelesahany zay eny tompo e misy manana fantanina azy tompo misaotra pasteur le fitenena moa hoe dekona lo olona dia voainganao pasteur miasoa mitelo hoe raha lo olona ianao zany onisoa tany androndra fahasoavana dia lo olona koa atao zotrofitiavana zay ny teninao teo fa raha dekona tany androndra fahasoavana ny onisoa tsy dekona ty zotrofitiavana mety tsy ho dekona izy tsy dekona izy mety ho tsy dekona moa mety ho dekona mety ozy izy pasteur anankiray arakaraka le mpitandrina misy inona ny tena force motrice ny le idée am'izany le nametrahan-tanana sa lasokilo aloha nametrahan-tanana le olona ndre mandeha any dia tsy lany ntsony le dekona dia fa hoe ozy nareo teo hoe tsisy madekona tsonga ny akanjo mpampona tsy azo nanaovana rehefa maty izy le fametrahan-tanana ve ny déterminer zay za fandamihana fotsiny araka ny fitenenana eto hoe zay fandaminana le FCKM fa inona tena idée motrice mametraka an'izay hypothèse zay hoe kantone diaka raha androndro tsy diaka raha tsony any sotro fitiavana kantone sénateur mialatsiny lo olona nefa anao tanteny hoe lo olona zany manana toerana misy azy dia lo olona ndray sotro fitiavana ny mpitandrina dekona lo olona manao asa fanompona daholo sika reto fifampiofanana kizy ty moa fifampiofanana e ka fateko mazany zany dia hoe inona tsara le tena idée motrice a mametraka an'izay nuance zay dia tsy fitovina zay eny ary tompoko zay lalàna fa zay nge manontany fa nareo iny menimenina e asa angamba za zao miteny fa tsy nareo angambany inona le force motrice zao le izy rehefa manokana dekona ny mpitandrina averitro ndray ny teniny dia ny hoe manokana anao dekona eto amin'ity fiangonany ty zay le teny a fa tsy hoe manokana anao dekona manerana sahany FCKM samy hafa zany a dikan'izany tsy diso no hoe rehefa mifindra fiangonana koa le olona dia dekona ny antony dia tsotra hoy ny soratra masina isika na dia maro azo teny iray ihany eo amin'ny Kristy ny mahay ray eo amin'ny Kristy dia raisin'le mpitandrina mpiara-miasa any izy hoe alao ianao dekona ihany aty dia raisiny izy ho dekona eo anivon'le fiangonana aterina trano zany fa tsy misy mandisy mihitsy no hoe ny raisin'le mpitandrina fitandremana hafa ho dekona izy rehefa dekona avy eo amin'ny fitandremana anankiray ny findranakany tsy diso zay tsy diso koa no hoe rehefa tonga tany le fitandremana anankiray izy dia le mpitandrina hoe tany amin'le fiangonana any evinao ianao ny lany fa teto ianao a tsy nisy ny fidy anao dika zany mipetraka amin'ny mampandray fanasan'ny tompontsotra am'izao anao dia tsy tokony ho tezitra tsika satria zay ny fandaminana dia tsarovy a fa tsika fijika matompoka manaraka fandaminana eo ny fitsipitra eo ny fotodalàna
fa eo koa ny fandaminana anatin'isy ampitandrimanandro dia manaja an'izany tsika amin'ny madekona malo olona zay ngamba ny valiny eny tao zay ny motriceny e fanontaniana ihany tsisy fanontaniana tsony zay nga pasteur makasitraka anareo a makatelona amin'ny fanasana anay tao anatin'ny fampianarana